dia tena hita ny tombony. Ao ny fahalalana ankapobeny amin'ny atao hoe zo sy ny lalàna, mifehy izany atao fahasalamana ara-pananana, mifehany izany ny tanora manoloana ny fahasalamana ara-pananana. Eo ihany koa ny fanabeazana maro izay raisina ato. Raha tsy teny fotsiny ohatra hoe firy taona isika no tokony hiroso amin'izany firaisana ara-nofo, firy taona isika no andeha hiditra amin'izany fanambadiana. Eo ihany koa ny ady amin'ny herisetra izay tanora ato dia ho fanina momba an'izany, dia avy eo mizara izany amin'ny tanora rehetra eto Toamasina. Raha ohatra ka nafantaran'ny olona ny fianakaviana sambotra tamin'ny voalohany dia ny fandrindrana fianam-pianakaviana, fa ankehitriny amin'izao fa 15 taona amin'ny taona 1924 zao dia efa misehatra zavatra maromaro ny fianakaviana sambotra. Ao anatin'izay ny fizahavana marary amin'ny alalan'ny dokotera manana izay traikefa izay, eo koa ny fisiany fanaovana échographie ho an'ny vehivavy bevoka. Tsabakan'izay koa ny fitiliana ireo aretina maro samihafa ato amin'ity dispensaire ny fisahan-tanamako ity.